ity fifoazana ity dia tsy nomena ny vehivavy na andeha olona malaza zany hoy ny tompo tampoka hoe tsy ao amin'ilay fiangonana tena tianao ny poiran'izany ary tsy ireo olona safidiana manokandreo kanefany enao amin'ilay fiangonana misy ianao io tsy manina na romana katolika ianao na methodiste niza ianao dia efa misy fifoazana le olona mandeha any an-dalana iny le fiangonana ao anatin'ny fiangonana raha izany raha tsy manana an'izay fifoazana zay ianao tsy fo mihitsy ny fiangonanao amin'ny bokin'ny Jona toko 3:6 ary noho efa ren'ny mpanjakan'ny Niniva izany dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy ka nanaisitra ny akanjo-boninahiny dia nisarona lamba fisaonany sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ty ny tena fifoazana zay nisy indrindra tao amin'ny tantaran'ny Baiboly ary izy hoe ary nasaina natsona sy nambara eran'ny Niniva araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe azavela izy anendry anina na kory na olona na biby fiompy dia niondro amanosy ny omby azavela izy hinana na izy sotro rano akory ary izy ireo. Tena hoe fifoazana hatramin'ny biby ary nasaina ny fadianina inona zany ery zany zay mahatonga ny biby lasa tsy misakafo ihany koa fa mifadianina mandritry ny 7 andro mifadianina ny biby fiompy enao nefa na indray andro raha tsy nataonao akory. Mila firehetam-po ny atonga ny fifoazana hitranga eo amin'ny fiainanao na ny ara-bolanao ary zany mila fifoazana zay vokatry ny firehetam-po zay mahatonga ny olona mpanan-karena zay manoratra boky hoe ny herin'ny tsy fananam-bola raha mbola tsy tonga tamina teboka ianao hoe tena efa ty amin'ny farany ambany ty mihitsy ny toerana misy ianao tsy hanana fanerenana isandratra ianao. Misy olona mieritratra hoe ao tsara izy ara-panahy mieritratra hoe kristiana mahafinaritra zay mahatonga na rehefa manontany hoe iza no taraiky rehefa tonga ny fampakarana tsisy manangan-tanana satria tsisy nininao anatinao mahita hoe mety misy problème ao anatinao zay hoe lasa tsy afaka ianao mahita ny zavatra mitranga ao fanahinao. Fifoazana zay mitranga amin'izao bitsibitsika zany efa tena misy fifoazana tamby ty hoa bitsibitsika fotsiny ty hainao ty avy any Mashingozaka rehefa nisy rivotra ny resaka taminazy avy amin'ny alalana azy firehetam-po nampitrangana zay hoe tamin'izy mbola kely mijery mahita zavatra zay tsy azony hoe misy Andriamanitra ny an-danitra afaka resahako. Firehetam-po hatraizany firehetam-ponao ahafahanao handray an'izany zavatra ary ny olona rehetra zay mitarika ny fifoazana dia ny fanahy masina ary rehefa mahita ny fanahy masina ianao dia izy ny rivotra no fanahy mihetsika tahaka ny rivotra afaka mihetsika izy raha ohatra ka ohatry ny vato ianao tsy afaka manana fo vato dia andalovany fotsiny. Ary eto amin'ny joro vavolombelona ho an'ny olona zay manolotenao mba hampiasan'Andriamanitra. Ny fifoazana dia atonga anao tsy hotarihan'ny fanahy fotsiny fa ny fifoazana dia hitondra ny fanahy amin'ny tanana ny tongotrao izy tsy eo alohanao tsony izy fa lasa ao anatinao izy mitondra ny dia-tongotra rehetra zay alehanao. Raha tonga eto ianao amin'ny fandriana anankiray tonga eto miaraka amin'izay bitsiky ny fifoazana izay ary miresaka zavatra komplike mety mieritratra ianao hoe tena goavana bekele izy avy ary amin'ny tsy fiangonana itsy mifo dia mandeha ohatranao manomboka aminao manokana le izy mety hoe enao ohatranao manomboka maheno bitsiky ny fanahy masina bitsiky ny anjely mifo ianao mandraina dia misy anjely miresaka aminao jereo vao za zao raha manofy amin'ny alina dia afaka mitaitra mandritra n'iny dia miteny amin'Andriamanitra hoe tiako tohizana indray le nofo tapaka teo miverina matory dia mamerina an'le nofo teo amina melako anazy teo. Raha ohatra hoe misy nofo zay nananako nafinaritra be ny alina iny dia efa teneniko indray Andriamanitra hoe tohizo indray le izy androany alina
dia rehefa amin'iny andro aliny dia verinao indray misy olona eto hitako amin'ny alalany fanan'Andriamanitra mety talanjony hoe inona ny ataonao any an-tranao, talanjony hoe inona ny ataonao amin'ny fianakavianao, misy zavatra goavana ho tonga aminao. Ary ny olona izay tsotsotra ny safidian'Andriamanitra ampiasana an'izany. Tsy hoe ny olona goavana, olona malaza no hitrangan'izany fa natao an'ny tsirairay avy izany. Izao dia olona mbola zaza tamin'izany fotoana izany tany zaka na iny feon'Andriamanitra ny teny tamiko hoe rehefa eo ny firehetam-po dia miteraka fiaonana manokana izay. Ary rehefa manana fiaonana manokana ianao tsisy afaka mampinakana anao, tsy haiko tsirarahako izay fiangonana misy ianao na pastery ianao na inona n'aiza n'aiza fiangonana misy ianao, mandidy sy manambara ny fifoazana manokana ampitrangany hafa eo amin'ny firenenao. Tsy mbola nahita fifoazana ianao satria ny olona mieritratra hoe fifoazana dia manomboka avy eo amin'ny fiangonana. Antsy izay ny fifoazana dia manomboka amin'ny olona personnel mahatonga anao miova ny toe-ponao, miova ny fonao, ahatonga anao hiteny mahita ny vadinao dia hiteny hoe ty ilay izy ty, hoe ito mihitsy ilay izy rehefa hitanao ny vadinao, izay ilay fifoazana izay. Rehefa tonga izay fifoazana izay dia tena hichoqué anao tanteraka, tsy ho azonao mihitsy hoe maninona ianao miforcena anao zavatra izay tsy takatry ny sainao. Izay lasa ahatonga anao zavatra anankiray izay tsy ho vitanao raha tsy hoe fanahy masina. Ary izay feo izay dia tahaka ny ohatry hoe vesatra. Ohatra hoe mifo maraina ianao dia tonga dia misy vesatra hoe ahatonga anao hiresaka amin'ny parlemanta ao amin'ny firenenao, hiresaka amin'ny filoham-pirenena ary hitory amin'izy ireo. Tsy manana accès amin'izy ireo ianao fa mifoha ianao hoe raha mba afaka miresaka amin'iny olona iny, izay ilay fifoazana mankatoerana ao amin'ny fanahinao. Misy zavatra efa mankatoerana mandeha tsy manambara amin'ny olona eto aho. Raha ao anatinao izay firehetam-po izay dia hitondranao amin'ny avo ambony kokoa, tsisy olona afaka ny anankirotana an'izay firehetam-po anao izay. Misy fiangonana tsy ampiana kory zareo amin'ny fifoazana izay efa mitranga. Zareo hoe pasteur Chris Oakilome, fantatrao ve firy ny pasteur mihaino amin'ny pasteur Chris tamin'ny herintaona fotsiny izao miresaka amin'ilay fampianarana pasteur Chris anay izay dia ny pasteur manerana an'izao tontolo izao olona tena 100 millions mahery eo anatin'ny kilasy anankiray. Ahoana nampitranga an'izany izay? Roa alina sy iray hetsy isan'ny olombelona manaraka an'izay, volana vitsivitsy lasa izay tao amin'ny efitrano anankiray tany Nigeria izy nampianatra. Dia nefa stade anankiroa be firenena anankiroa samihafa feno. Ny olona miteny hoe pasteur Chris ao an-trany hanao live dia lasa ianao mankany amin'ny stade manaraka anazy. Rehefa mankatoerana ny fifoazana, ny olona manarivony amanetsiny ireny tonga amin'ny olona izay tsy miala ao an-tranony akory, dia ny olona mandeha any amin'ny stade mahafantatra tsara hoe tsy ao ny pasteur Chris fa arahana ho vantany amin'ny écran. Tsy mbola ampy fotsiny izay fa ao amin'ilay stade mbola misy overflow, izany hoe mbola mihoatra ny olona ao. Nefa ianao tsy afaka mameno ny olona vitsy ao am-piangonanao, nefa misy olona tena manana etaeta sy afo ahafahany miresaka amin'ny toerana anankiray dia izao tontolo izao mihaino anazy. Nobody becomes anything. You just become shadows of your real selves. Amin'izay fotoana izay ianao dia afaka ny tena hoe mampitranga zavatra. Ahoana moa mampitonga an'izany zavatra rehetra izany? Mila manana firehetam-po ianao, izay firehetam-po izay koa afaka ny ho negatif. Mety hoe tsy manam-bola mihitsy ianao For you to develop a passion, you don't need to start blaming yourself. You need to get to a point where you say to yourself, I'm already rock bottom. There is no other place to go. Karaha tsy manam-bola ianao aza mametsy ny tenanao itsony fa teneny fotsiny hoe tsisy toerana hafa afaka alehako satria efa farany ambany afa alea hisandratra amin'izay. Satria raha ambany ianao tsisy lalana ambany tsony eto miresaka amin'ny olona anankiray ao, izao ny fotoana hisandratanao, amin'izao fotoana izao no hisandratanao.
follow this God we worship. mila tena adalànao atsahinao mihitsy ny ahafahanao manaraka an'io andriamanitra io fantatrao ve vao bokiny Isaia ny teneniny ny mpaminany Isaia hitanjaka rehefa mitory teny ao amin'ny Isaia 20:20 tamin'ny fotoanany Tartana ozy izy tamin'ny fotoana io andriamanitra ny resaka tamin'ny Isaia zanak Amos niteny hoe andana ary esorony ny fitafinao avy amin'ny toerana misy anao esorony ny kirarinao amin'ny tongotrao dia izay tokoa nataony lasa izy nandeha nitanjaka sady tsy nanao kapa dia ozy nandritry ny 3 taona zany izy nandeha tanjaka sady tsy nanao kiraro mandeha mivoaka ny trano nitory teny dia io ianao miteny hoe azoko tsara reny mpaminany reny andriamanitra mety hanome anao toromarika tena hoe tsy mifanaraka amin'izay zavatra tokony ataony izy zany zavatra zany dia ozy ianao niazakazaka hiala amin'ity afo ity andriamanitra zao niteny hoe ndana mantsy any loata hoe ndanareo mitsoaka an'io afo io aza mitodika ozy izy fa raha mitodika ianao dia lasa mivadika sira dia nefa i Abrahama mahatazana ny Sodoma sy Gomora mirehitra tsy nivadika sira izy Meshaka Shadraka sy Abednego niteny izy hoe midira ho amin'ny afo le andriamanitra le niteny hoe miala amin'ny afo tamin'ny Daniela koa zao hoe aza vinoana le liona fa avadiko angina izy rehefa nahitany Daniela zany le liona dia lasa tsy tia hena tampoka intsony zay le fifoazana tao anatin'ny olona anankiray tao Lions can understand revival. Na ny biby ara ny liona afaka micomprendre ny fifoazana. Misy sasany teneniny tamin'ny David izy niteny hoe vonoy ny liona. What do I follow now? Keo kago iza miazava. Zay mahatonga n'Andriamanitra niteny taminao hoe teneny zareo individuellement hoe misy fifoazana tonga. Rehefa misy olona miaraba ianao any an-dalana dia mivalinao amin'ny fiteny tsy fantatry tsy hainao intsony mamaly anazy amin'ny fiteninao fa misy fifoazana ao anatinao. Lasa tsy afaka mampiasa ny fomba fiteny azy satria tena ao anatin'ny fifoazana ianao mifantoka loatra ianao anatin'izay mifantoka loatra ianao ny amin'izay ao ianao mifantoka ao. The reason you think the service is long. Mahatonga anao mieritreritra hoe lava be loatra ny fotoam-bavaka midika izany fa fitiavanao an Kristy kely loatra. Any amin'ny andro farany io sisy dia misy olona nitsangana sy nitomany. What is he talking about when he says if any man is thirsty let him come? Teny izy hoe fa raha misy olona nona hoy sisy dia aoka izy ho tamy zavatra tsy hananany olona na ao mariagenao ary tsy manana etaetany iainao koa ianao manambara sy mandidy ako rehefa maheno feoko ianao hitrango eo amin'ny tokantranonao amin'ny arabolanao amin'ny isan'ny olo ampiangonanao amin'ny famonjena fanahy ny firehetam-po eo amin'ny fiainanao ny fifoazana. You will see this is not just rumblings of a tramp which we picked up and pocketed. No, sir. Tsy teny hoe zavatra mandalo fotsiny ity zavatra ity fa tena hoe teny avy amin'Andriamanitra ary ho hitanao zany fa raha tsika zany manomboka hitantsika any an-dalana izy ireo anasitrana ny olona eny an-dalana amina ny olona eny an-dalana naiza naiza misy atsika amin'ny mafiangonana Good News atsika dia ho avy any isika eny an-dalana entsika mitondra an'Andriamanitra any amin'ny olona. Good News World miaraka amin'ny Beth Angel provoquer réaction arménienne.